tsy ny teto andrenivohitra ihany no nanamarika izay andro pirenena ho an'ny fanadiovana izay fa raha ny teny amin'ny distrikan'Avaradrano manokana dia niara-ny salahy ny hery velona rehetra ny olom-bofidy teny an-toerana ny ben'ny tanàna ny miaramila ihany koa na ny sivily ary dia tazana nanome voninahitra izay fotoana natokana nadiovana ny tanàna izay ka tao amin'ny kaominina Ankadikely izy ireo no ny fampitaona tamin'ity andro androany ity. Fiaraha-mientan'ny hery velona maromaro ao aminy no nentin'ny distrikan'Avaradrano nanamarika ny andro nasionaly ho an'ny fanadiovana foibe androany maraina. Tompo-marika tamin'izao hetsika fanadiovana foibe izao ny sefo distrikan'Avaradrano ka namaly ny antson'ny ireo ben'ny tanàna ao amin'ny distrika-Fiadidiana. Tsy nisalasala ihany koa ny sombavim-bahoaka ny Avaradrano namaly ny antso ka tonga ny tanak fafa nanadio ny tanàna sy ny lalana niaraka tamin'izy ireo. Ny kaominina Ankadikely no nofidiny niara nanamarian'ny Avaradrano ity andro nasionaly ho an'ny fanadiovana foibe ity araka izao fanazavana eto ny sefo distrika izao. Mandray anjara mafitsika amin'izany ny distrika tanànanarivo Avaradrano. Rehefa natao ny fifampiresahana niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra rehetra sy distrika dia notapahanay fa mba ho hanamarinana sy mba atao hoe ankalazana bebe kokoa an'izany andro nasionaly zany satria raha fantatsika tokoa fa tamin'ity taona ity asiana an'izany andro nasionaly zany dia nanapa-kevitra izay teny distrikta sy ny tompon'andraikitra rehetra fa ho ankalazaina atao fanadiovana foibe ny atao dia notapahanay fa natao kaominina Ankadikely. Anina no atao hoe kaominina Ankadikely voalohany kaominina Ankadikely anisan'ny kaominina voalohany indrindra sady ngeza lehibe indrindra eto amin'ny distrikta tanànanarivo Avaradrano raha izay faharoa manaraka izay mahafantatsika dia teto amin'ny Ankadikely ihany koa nahitana ny valana rehetra presidenta distrikta tanànanarivo Avaradrano dia izay no nahatonga anay nanapa-kevitra fa andao eto atao zany ezaka fanadiovana foibe ho an'ny distrikta tanànanarivo Avaradrano zany. Ankoatra ireo ben'ny tanàna dia nandray anjara mavitrika nandraiky fafa sy nanosika boritsy ihany koa ny mpitandro filaminana nahitana indrindra ny polisy ary ny zandary. Tsy ambakan'izany ihany koa raha matoa taleny mahaolona ao amin'ny ministeran-drano sy ny angovo ary ny akoranafo izay ponina Avaradrano rahateo ary ny tompotrano dia ny kaominina Ankadikely no tarihan'ny ben'ny tanàna.